Ny filohan'ny antermera amin'ny pirenena Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaky moa dia nilaza tao anatin'ny pejiny hoe tsy miaro ny tsirariny aho ary tsy piso lelaka ihany koa fa manositra zavatra iray mazava aho ny politika maloto mampiasa fanalambaraka handravana olona. Raha misy fiampangana dia ento eo anatrehan'ny fitsarana amina fahamarinana sy hitsiny miaraka amin'ny profo fa tsy amina fialonana fa tsaho dia tsaho ary ny tsaho no manimba ny firenena hoy ny filohan'ny antermera amin'ny pirenena. Nambarany sy teny Randriana Soloniaky koa ny hoe koa satria niadika na vita nandesa any Andriamatoa Mama Ravatomanga ara-dalàna ikofa lidaya dia tsy midika akory izany fa tsy maintsy ho lasa lasibatra sy ho henjehina mandrakariva. Tanora 30 taona eo no eo ikofa lidaya hoy izy. Raha tena mitady handroso i Madagasikara dia tsy tokony hataontsika lasibatra ireo tanora tia tanindrazana sy miasa. Ny fanohanana azy dia tsy fanendrehana olona fa fisaorana ny asa tsara sy fanohanana ny kolotsaina ny fahamarinana. Maro ny asa soa vitany ho an'i Madagasikara indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Tsy tiako ho tanisaina lava androany izy rehetra fa ampy raha milaza afa isan'ny ireo mpandraraha nanampy tamin'ny ezaka famahana ny delestazy sy ny fanohanana ny vahaolana momba ny rano eto andrenivohitra izy. Io moa ny teny izay nambarany filohan'ny antermera pirenena sy teny Randriana Soloniaky tao anatin'ny pejiny ny minitra vitsy lasa izay. Zay moa ny mikasika ny hafatra izay nambarany Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaky ny mikasika any kofa lidaya fandeha risika iresadresaka indray ny mikasika ny rivodoza fitia fito no maty vokatry ny rivodoza fitia voalaza fa fito ny olona maty taorian'ny fandalovany rivodoza fitia ary miisa 5 ireo naratra araky ny tatitry ny BNGC. Ny iray tamin'ireo maty ireo dia tao amin'ny distrika ny tana faharoa, ny iray tao Ambatoboeny ary ny roa kosa dia tao Soalala, ny telo tao Anjozorobe. Tafiakatra 8,504 alina kosa ny isan'ny olona traboina ary 4,4 alina ny isan'ny ireo nafindra toerana. I Bearnerina Marcelin moa dia manana fijery hafa mihitsy ny mikasika ny zavamisy eto amin'ny firenena. Ity Andriamatoa Bearnerina Marcelin ity moa dia mangataka ny hiverenana eny amin'ny kianjany 13 Mai ny andro ny 12 Febroary ho avy izao ka asaina ho tonga eny ny filohan'ny fanavozana sy ireo olomboatendry ary ny olomboafidy hifampiresaka amin'ny vahoaka malagasy. Nandritra ity fangatahana izay nataony Andriamatoa Bearnerina Marcelin ity moa dia nilaza ihany koa izy ny mikasikasika ny kolonel Ratsimandrava ndemo arantsika ny antsipliany mikasika izay ny hafatra izay nataony sy ny fangatahana izay nataony mba hiverenana eny amin'ny kianjany 13 Mai ny andro ny 12 Febroary ho avy izao. Nisy andeha nifetsiketsena reny tany amin'ny assemblée nataon'ireo jeune XYZ efa nisy teny hafahafa sahady ny navaly ny filoham-panjakana. Eto ny tena koa dia vahaolana no hoentiko sosikevitra atolotra atsika vahoaka ary atolotra ihany koa ny fitondram-panjakana izay mitondra atsika amin'izao fotoana izao. Zavatra misy amin'izao fotoana dia misy ny elanelana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Sosikevitra hoentiko dia izao manasa ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana manomboka amin'ny filoham-panjakana ireo androm-panjakana isanisany anisan'izany ny gouvernemanta ny antenimera pirenena ny ao amin'ny ACC sy izay rehetra mitondra amin'izao fotoana izao mba hiverina hifampiresaka amin'ny vahoaka eto amin'ny kianjany 13 Mai amin'ny daty 11 février 2026 11 février taona 2017 sy 11 février 2026 raka 10 taona ny nafatesan'ny tombokilahy colonel Richard Ratsimandrava izay filoham-panjakana mahery fotsika satria miaramila ny mitondra atsika amin'izao fotoana izao dia mba ankalazaina amin'ny fomba manetriketrika amin'ny daty io eto amin'ny kianjany 13 Mai ny faraka 10 taona nafatesan'ny colonel Ratsimandrava. Amin'ny fotoana io no anentanana atsika rehetra manerana ny nosy tsika eto andrenivohitra any amin'ny faritra ho tonga amin'ny fotoana io fa eona ny atsika ny etahitantsika ary verenantsika ny ifampiresaka amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao.
Ny mikasika ny fitondrana ankehitriny moa dia taorian'ny fandalovan'ny rivodoza fitia dia nandray andraikitra mialoha sy teny ankianja avy hatrany ireo mpitondra fanjakana ka nanamafy fahalaharam-pahamehana ny fiarovana ny ain'olona sy ny fanampiana ireo traboina. Efa talohany loza no nanetsika fitaovana sy olona ny fanjakana ka tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana vedety sy fitaovam-pitaterana mifanaraka amin'ny zavamisy, ny fizarana ihany koa ny sakafo isan-tokantrano ary ny fanomanana toeram-pandraisana vonjimaika. Efa naparitaka tany Mahajanga sy Meva-tanàna ireo mpiasan'ny BNGC hanamafy ny fandrindrana ary ny tanterahana ny fampahafantarana sy famindrana mialohan'ny mponina. Ambonin'izany ihany koa Omaliany dia nihazo any Mahajanga nijery ifoton'ny zavamisy ny Colonel Mikael Randrianirina, ilay filohan'ny fanavoazan'ny Repoblika, ho fanamafisana ny asa ifanatomboka sy ho fanohanana mivantana ireo vahoaka traboina. Manoloana izany ezaka rehetra izany dia tsy hainy tsy hisaotra ny fitondram-panjakana izay tariny filoha Colonel Mikael Randrianirina. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany. Ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izahay. Veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.